ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomenava tsika riavako malalatra ty talata voalohan'ny volana febroary ity. Ny ro hevitry ny mofinaina antsika amin'ity volana ity dia ny hoe mitana ny teny ny tompo. Ezekela toko 12 zay riavana no mofinainan'io. Ezekela toko 12 ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy favalo amby roapolo. Ezekela toko 12 ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy favalo amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah na hoe ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenenana ataonareo ao amin'ny tanin'ny Israely zao hoe miaela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra? Koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo. Atsahatro izany fitenenana izany ka tsy atao fiteny ao amin'ny Israely intsony, fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny tenin'ny fahitana rehetra, fa tsisy fahitana foana intsony na faminaniana mandrobo ao amin'ny tagnanak'Israely, fa izao no Jehovah hiteny aho. Ary ny teny lazaiko dia ho totoko, tsy ajanona ela intsony zany, fa ho amin'ny andronareo ry taranaka maditra no ilazako ny teny sy anatanterahako azy ho Jehovah Tompo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah manao hoe ry zanak'olona, indro ny tagnanak'Israely manao hoe mbola hely zany fahitana zany ary ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinaniny. Koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, tsisy ajanona ela intsony ny teniko fa ny teny zay lazaiko teo tanterahiko ho Jehovah Tompo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana izay nampitorean'Andriamanitra ny Ezekela no zara mofinaina ao antsika an'io ry havako malala. Ezekela dia misy itoviny amin'ny Jeremia ny faminaniny, fanakaiky raha teo izy ireo satria naminany ny amin'ny fahababoana. Ary nanatrika vavolombelona, nanatry maso ny fahatanterahan'ny faminaniny na i Jeremia na Ezekela. Ezekela dia sy Jeremia zany dia nitondra tamin'ny tenany ny faminaniny, tahaka anao Hosea koa, nitondra tamin'ny tenany ny faminaniny zany hoe mba hampazava ilay faminanina dia nasain'Andriamanitra niatra tamin'ny tenany, nasain'Andriamanitra natao sary mihitsy ny tenany tamin'ilay faminanina. Ohatra hoe Jeremia mpaminany dia nitondra zioka, Ezekela mpaminany dia asaina mitondra kitapo babena dia atao atsoroka zany mba entina amin'ny andro maizina, dia sarony koa ny tava amin'ny Ezekela toko 20 fahina zany hoe aseho amin'ny alalan'ny fihetsika tahaka ny sketch zany lay endrika le fahababoana. Tsy tokony adonona fa tsy mitovy amin'izao ataontsika hoe vanim-potoana iainantsika izao ny vanim-potoana ny Ezekela. Zao ny olona avaram-pianarana dia ara-tsaina kokoa ny olona, lojika kokoa ny olona dia mora manzay zavatra tantaraina na lojika na hazavaina amin'ny alalan'ny teny. Manome toerana ny teny satria ny olona efa zatra ny siansa dia zatra hazavaina dia azo. Fa tamin'ny andron'ny Ezekela mpaminany dia ny fihetsika ny be deaibe kokoa mahazava, ny fihetsika ny manazava kokoa noho ny alavan'ny teny azy satria tsy de tenany vahoaka, tsy dia avaram-pianarana loatra, dia zatra amin'ny sary. Dia eto zany karazan-drazana sketch ao tsika teo no nataon'ny Ezekela mpaminany milaza ilay faminanina dia ny ahababon'ny zanak'Israely. Amin'ity mofinaina eto am-pitantanantsika ity ry havako ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy favalo amby roapolo dia rehefa nahita n'izany nandre sy nahita izany faminanina Ezekely zany ny zanak'Israely na ny Joda no hoe ho avy ny fahababoana, tampoko zany, ho mafy amin'ny olona, ry taranaka maditra, matetika verimberina amin'ny toko 12 ity hoe taranaka maditra ny zanak'Israely dia nasehoany tokoa fa taranaka maditra izy amin'ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy favalo amby roapolo. Dia nanoloana lay fihetsika omba-panazavana nataon'ny Jeremia Ezekela ny amin'ny hoe ho avy ny fahababoana dia roa
ny zara roa ny ireo ataotsika hoe ny aino any Ezekela mpaminany Joda zany io fanjakany Israely eny zatra miteny fotsiny tsika hoe fanjakany Israely fa i Joda moa ny eto satria efa ny zara roa ny avagana sy atsimo fa i Joda ny resahany eto fa ndraindray ohatrany maty mbola mahazatra mipiny foana miteny hoe Israely. Da ijeto zany zara roa ny fanjakany Joda rehefa voaka Joda rehefa naheno ilay faminaniny Ezekela. Ny voalohany irery voalohany de niteny manao hoe tsy tanteraka zany tsy ho avy zany tsisy faminaniny zany aza mandany andro am'zany anao re Ezekela tsy ho avy zany tsy misy zany zavatra teneninao zany fiainana milaminy ty fiainana mirindra tsara ty saza meritreritra zany anao fa tsy zava-dehibe zany faminaninao zany fa ngainao ihany ny mpaminany fa minina ny mpaminany hafa tsy maminany zany zavatra rehetrahanao zany fa maminany zavatra mahafinaritra fa manina ianao maminany zavatra ratsy no zany dia tsy isiaino anao re Ezekela tsy ho tanteraka zany faminaniny zany. De namaly ny tompo ny teny manao hoe ry taranaka maditra izao ny Jehova iteny aho andiny 5 ary miteny lazaiko de ho totoko zany hoe hoy Andriamanitra manao hoe hitanareo fa ho tanteraka ny faminanina zay ny lazaiko nareo manao hoe tsy tanteraka tsy isy zany de ho asehoko anareo hoy ny tompo tamin'ny Joda fa ho tanterahiko zany. Fa ny faharoa indray de nisy ndray zany karazany faharoa ndray niteny manao hoe tsy vetivety zany eny mety ho tanteraka zany fa tsy zao kosa aloha angamba tsy zao zany mety afaka ataona maromaro zany mety tsy amin'ny androtsika zao zany fa mety mbola elaela kely angamba zany fiaina mahafinaritra ty fa tsy tsika zao no resahany zany fa angamba mety reo taranaka ny arina mety reo mbola elaela de ony koa ny valitenin'ny tompo de ny 20 izao ny lazainy Jehova tsy ajanona ilay tsony ny teniko fa ny teny zay lazaiko de ho tanterahiko. Zany hoe ilay nofinainao atsika ny rehefa ko malala de mitodika am'ireo mihevitra fa tsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra na koa am'ireo mihevitra fa tsy ho azy ny tenin'Andriamanitra fa ho an'ireo olona hafa ho an'ireo any aoriana. Ny mofinaina volanao tsika rehefa ko manao tsika de ty volana febroary ty de ny hoe mitana ny teniny ny tompo. Raha toa ka jerena ilay tantara de tsy mora tamin'ny zanak'Israely zany tamin'ny Joda no nieritreritra nanaiky ny hoe ho azy ange zany faminaniny zany tamin'ny andron'ny Ezekela sy tamin'ny andron'ny Jeremy. Ny antony de lamindamina be ny fiainany nandeha tsara ny toe-karena nandeha ny varotra na vitany manda azo antoka ny fiarovana ny tanàna nandeha tsara ny fitaovam-pivavahana tao amin'ny tempoly nanao ny tokony atao rehetra ny olona amin'ny maha olom-pirenena azy saingy izany rehetra nefany de endrika ivelany ihany fa nanjaka tao amin'ny Joda ny fahalovana ataon'ny Joda ny fitaovam-pivavahana mitalakotrokotroka hitantsika zany amin'ny bokin'ny Isaia hitantsika zany amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany saingy ny toetrany de ratsy ihany ataony ihany ny fomba-pivavahana maro samihafa forain'ny zanany ataon'ny sorona makany amin'ny tempoly izy ajay ny andro firavoravoana isan-karazany saingy zao ny fony kosa lavitra an'Andriamanitra ary nanao tompo mihitsy ary ny akabaron'ny fiarahamonina ny aina tamin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana isan-karazany ary io natonga ny tompo naniraka mpaminany anankiroa tany atsimo zay ny fanarakaraka telo mihitsy aza Isaia, Jeremy, Ezekela samy naminany tamin'ny vanim-potoana manodidina ny fahababony io nanao antsoavy manao hoe Andriamanitra de tsy topoina amin'ny fomba akory Andriamanitra tsy topoina amin'ny fomba fa topoina amin'ny fo tsy hoe tanterahina ny fomba-pivavahana maro samihafa ka manao fomba-pivavahana mitalakotrokotroka sy mihezinezina nefa ny fo lavitra an'Andriamanitra na koa manao sorona mamony sorona biby isan-karazany tatsika amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany fiandohan'ny bokin'ny Isaia mpaminany kanefa ny fiainana lavitra an'Andriamanitra dia nanafatra Andriamanitra zany amin'ny bokin'ny Isaia, Jeremy, Ezekela manao hoe tsy Andriamanitra topoina amin'ny fomba-pivavahana ao Andriamanitra. Ny antony ny etsonany zanak'Israely tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba-pivavahana amin'ny endrika ivelany fa hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny faharesen-dahatra amin'ny fanoloran-tena
ary eo no mampiavaka an'andriamanitra amin'ny sampy. Ny sampy de tompoina amin'ny fomba, tompoina amin'ny fihetsika, fa ny sampy tsy mitaky fanolora-tena, ny sampy tsy mitaky fitiavana, ny sampy tsy mitaky fiadiovam-po, ny sampy tsy mitaky fibebahana. Fa Andriamanitra kosa mitaky fanolora-tena, mitaky ny manontolon'ny olona ho atolotra an'Andriamanitra. Tsy ny ampapahany amin'ny fiainan'ny olona ny tadiaviny ka hoe fihetsika ivelany, endrikendrika ivelany no anompona azy, fa tena amin'ny fofeny fitiavana. De naniraka ny Isaiasy, Ezekiela ary Jeremia Andriamanitra. Tsy nieritreritra mihitsy ireo olona ireo raha hoe zay de tsy ho anay zany, tsy ho tanteraka zany. Andriamanitra fitiavana fe de hanao anay an'izany izy. Fiainana milaminy ve de osam-pan'Andriamanitra. Ny manda mafy be nandaniana fotoana io ve de ho avelan'Andriamanitra ho rava. Ny tempolin'Andriamanitra izay tempoly ny sahiranan'ny Solomona, tempoly ny sahiranana nandritra ny 7 taona ity de avelan'Andriamanitra ho potika. Mandaingy ianao ry Ezekiela, tsy marina ny lazainao ry Jeremia, ary tsy mitombona ny teninao ry Isaia mpaminany. Dia tahaka izany no ny fandraisan'ireo Joda raha milazaina amin'ny fomba tsotra ny faminaniana ireo mpaminany telo lehibe ireo. Dia mazava ny tenin'ny tompo. Ho valy teniny zany amin'ny Ezekiela 2:20 manao hoe tsia izao no lazaiko hoy ny tompo, tsy hajanony ela intsony aho, fa ho amin'ny andro nareo taranaka maditra no ilazako ny teny sy anatanterahako azy. Afaka malala mampatahotra ny teny faminaniana Ezekiela raha toa ka tsy ao amin'ny tompo isika. Ary ny tapany voalohany mihitsy moa amin'ity bokin'ny Ezekiela ity, amin'ny 2:20 zany, dia mampiororo mihitsy satria Andriamanitra de maneho fa tsy azo vazivazena izy. Tamin'ny fiantsina sy fakana fanahy nataony reto Joda ireto, nakafanan'Andriamanitra izy hoe zany ve Andriamanitra teo tanteraka. Satria betsaka ny mpaminany sandoka. Tamin'ny andron'ny Jeremia, tamin'ny andron'ny Ezekiela de betsaka ny mpaminany sandoka. Ale mpaminany sandoka de maminany hoe fedanana, nefa tsisy fedanana tsinona ho Jeremia mpaminany. Reo mpaminany sandoka reo mitoro mandrakariva hoe fedanana kanefa tsisy fedanana tsinona. Ary eo ry afaka malala no mahasamihafa ny mpaminany sandoka sy ny mpaminany Jehova. Ny mpaminany hoy Martin Luther manao hoe ny mpaminany marina de zao, aleo ara manao hoe loza kanefa fedanana. Toy izay miteny hoe fedanana kanefa loza no avy. Afaka malala ny mpaminany sandoka tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia naminany zavatra diso. Ny safosafon'ny olona tao anatin'ny toromaso ka miteny tsy marina ny faminaniana Ezekiela, Jeremia, Isaia, fa zao Andriamanitra tsy tezitra amin'ny vahoaka. Mety amin'Andriamanitra zao fihetsika izao, na de efa maloto, na de efa feno fahalovana, kolikoly, fanararotana ny mahantra, tsy fijerenany kamboty, ny tsy fahamarina amin'ny andrika misy karazany, fieveran'Andriamanitra ho toy ny fitaovana. Zany rehetrany dia hita tamin'ny andron'ny Ezekiela de reo mpaminany sandoka de manao tsy tezitra Andriamanitra fa mety amin'Andriamanitra zao. Afaka malala inona ny hevim-panahy atsika mamaky ty bokin'ny Ezekiela ty amin'ty taonjato firaika amby roapolo ity ho atsika malagasy. Afaka malala de izao ny hevim-panahy, tsy fanao ny makafanan'Andriamanitra, tsy fanao ny zanak'Andriamanitra ny mpino ny makafanahy an'Andriamanitra, ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Nandray isika mandre toriteny na mandre fampianarana mamaky baiboly de ndraindray tsika any anaty any manao hoe tsy anakoso zany ka, tsy marina zany, diso zany toriteny zany, diso zany fampianarana zany, tsy marina zany. Fa ndraindray tsy raisitsika ho atsika la hiafatra. Ndraindray ny mpitondra hafatra indray no tsaraitsika ho sikiantsika, ny mpitondra hafatra, ny mpitandrina, ny mpitoroteny, ny mpirehetra, ndraindray tsy zakany sofotsika ny maheno reny teny reny hafatra ireny, de minimany tsy tadiny isika ary mitady vahaolana hafa ndraindray miteny tsy marina kosa angambo zany.
ohatrany diso zany ohatrany mahery loatra zany teny zany ohatrany tsy mitsoa zany tsy mitombony zany miteny sanatria misy areo de miteny mahery loatra fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra fa nga zany ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa afaka malala eto de manafatra ny bokyny Ezekiela mpaminany fa ny mpanompon'Andriamanitra de mahay miaino ny tenin'Andriamanitra ary tsy maka fanahy an'Andriamanitra tsy mitsapa an'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra de miaino ny tenin'Andriamanitra ary mandray izay tian'Andriamanitra lazay tsy manamary-teny Dadray afaka malala mantsy ny olona mampanota azy de dadray mitady zavatra mahafinaritra ny sofina orenesana ary dadray ny sofin'ny olona de mifantina ny toritenina ny fampianarana zavatra zay tiany olona ka ny toritena ohatrao tsy de mahafinaritra loatra ny toritena ohatrao ny tena ilaiko fampianarana ohatrao ny tena mety amiko ny fampianarana ohatrao tsy mety amiko tsy ry avako malala rehefa tian'Andriamanitra ny teny aminao na toriteniny io na toriteniny de metraika amin'ny fonao fa ny zava-dehibe raha avako malala de zao tsy miankina amin'ny mpitoritena ny fampianarana loatra fa miankina voalohany indrindra amin'ny fahavononanao iaino ny tenin'Andriamanitra movenao tena manokatra ny fonao iaino le tenin'Andriamanitra fa teto ry avako malala ny Joda de tsy vonona iaino ny tenin'Andriamanitra satria nanompo tamin'ny fahazarana ary de tonga amitenen'ny Paoly eo amin'ny Timoty manao hoe any aparany any ny olona de zao izay zavatra mahafinaritra azy ihany no tiany hoenona fa rehefa mavesapesatra manindrotsindrona azy mikitikitika ny fahazarany manelingelona ny zava-mamatotra azy de zao tsy te iaino anao izy ary zao hoy ny apôstôly Paoly ho toeriny mihitsy ary zany rehetra zany ary tsy hanaja zay masina izy dia tahaka izay nitranga tamin'ny bokyny Ezekiela ho laviny akitsorano le fahamarina lay faminaniny fa ny faharoa de zao ry avako malala misy indray ilay tapany faharoa tsy mahakasika mihitsy zany teny zany ka amin'ny olona ao ariny zany mampatsiaro ahy tantarain'ny missionnaire anankiray azo atao anatin'ny boky teny soa izy iny raha tsy diso efa teny soa efatranainy any alohan'ny taona 50 dia ndray maka hoy ilay missionnaire misy olona anankiroa ao am-piangonana moa zany de misy olona anankiroa tsy mifakahazo ao am-piangonana fiangonana moa olombelona ihany de tsy voatery hitovy hevitra ny olona ndray tonga ny olona ao am-piangonana ny tsy fifankazahoan-kevitra any amin'ny fiarahamonina any de ndray tonga ny olona ao am-piangonana raha ny tokony ho izy de tsy tokony hajanony olona eo amin'ny varavaram-piangonana ny ady laha ny politika ny fifavakavahana fa tokony tsy misy an'izany ao amin'ny tranon'Andriamanitra tsy tokony isy raharaha politika ifanolananao na raharaha mbola ifanolananao anatin'ny fiangonana raharahanao manokana zany fa rehefa miditra anatin'ny fiangonana dia tokony ho samy miaram-banjina ny azy fijalian'i Kristy saingy tsy zay reto lahy reto ny missionnaire fa ny tonga ny tao am-piangonana ny adin'izy reo lahy any anatin'ny fiarahamonina any ny olana ifanatrena anatin'ny fiarahamonina any dia tonga lay mitoriteny nga missionnaire ndray rabary ndray randry dia nitoriteny ary nga missionnaire itsika de tokony hitandrina mihitsy amin'ny toetratsika ho nga missionnaire amin'ny teny aloky ny vavatsika rehefa mandanjy tsika de zao tokony ho marina ny mizana ampiasaitsika eny an-tseny de zao tokony ho tandrematsika ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona de zao tokony olona mahay manaja olona sika tokony olona amin'ny fomba fitenitsika tsy tokony olona mamo eny an-talantsika tokony olona mahatandry tenitsika ny zanakitsika tokony ho tezaitsika raka ny tozalina antsoiny hoe kristianina modely marina mendrika fa tsy kristianina mpamomy vady zanatria na kristianina mpangala-danja na kristianina mamilava na kristianina manao toetra tsy mendrika ka manana baraka ny anaran'Andriamanitra na kristianina izay maloto fitondratena de nitsanga ny ngarabary tao am-piangonana oka reny nga missionnaire tsy aleo ve de tonga de tsorona hoe de tena irandry mihitsy zay teneninao zay de aleo de tsorona mihitsy hoe randry zay satria rehefa malala tsy manao zany tsika indraindray ao am-piangonana fa amin'ny toetratsika de mietreritra manao hoe
tsy ho atsika le tenin'andriamanitra fa ho an'ny hafa ary ndraindray tsy meritreritra itsika hoe amin'ny vanim-potoana atsika ny tokony enotsika no tenin'andriamanitra io fa natao hitodika amin'ny ho hafa rehefa ko malala eto de manitsy ny bokyny Ezekela manao hoe Andriamanitra de niteny amin'ny ankehitriny. Ny faminaniana Ezekela de faminaniana amin'ny ankehitriny ary rehefa meny toriteny eo am-piangonana ianao de zao na mahay fampianarana na tsy fantatro mamaky baiboly dia amin'ny ankehitriny ny tenenan'Andriamanitra. De aza manao hoe antso ho azany tsisy dirako zany angamba zany any Eolina any ngamba zany andrahanina ngamba zany andranina ngamba kosa tsy za zanka zangemba ohatro zao ngamba nitaranaka ny ariny zany re avako malala tompamaranana inona ary ny tokony toetranao manoloana ny tenin'Andriamanitra de zao maneke fadiso aoka olona mora manaiky ho diso mba ho mora ahitsy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana Andriamanitra mahita ny ao am-po Andriamanitra tsy azo anafenana Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ary tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanamarina teny tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanamarina tena sy ny fieverana ny tenin'Andriamanitra fo tsy miantefa amin'ny teny tsy mahakasika ny teny fantatr'Andriamanitra ny afatra tokony ho anao fa enoy raiso de mibeba fa ny faharoa rehefa ko malala de zao ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe natao anao ihany fa ny tenin'Andriamanitra koa Andriamanitra rehefa miteny de zao tanteraka ny tenin'Andriamanitra aza meritreritra ny hafa aza meritreritra ny hafa ho diso mandrakariva aza meritreritra ny tenanao ho tsara noho ny hafa aza meritreritra ny tenanao hoe tsy ho anao zany a satria anao tsara farahanina no mety tokony antefany zany de afaka koa malala raisoanao ny tenin'Andriamanitra ary mino fa Andriamanitra de mahatanteraka ny teniny tsy azo vazivazian'Andriamanitra eo ny epistilo any Hebreo fa ny afafin'ny olona ihany no jinjainy re afaka malala sofa teo Jesoa raha mihaino zany afatra Ezekela mpaminany zany tsika de afatra miaro ny fahatezeran'Andriamanitra satria ny olombelona ny tsara an'Andriamanitra manao tsinitsiny an'Andriamanitra ary moa va tsy zany zao taonjato iainantsika izao taonjato ny fandavana an'Andriamanitra firy akory ankehitriny ny olona mandany rano mainty milaza fa tsy misy Andriamanitra firy akory ankehitriny no milaza fa Andriamanitra de tsy fitiavana fa Andriamanitra de tsy misy akory aza firy akory ny olona ankehitriny miala amin'ny fonan'Andriamanitra tsy mino intsony fa Jesoa ray mpamonjy ry havako malala inona ny toe-tsaina fiverenana amin'Andriamanitra ho anao ho atsika de andeha hiain'ny tenin'Andriamanitra so fa tonga Jesoa nampihavana atsika tamin'Andriamanitra ka mahatonga atsika matsiaro manao hoe ny tenin'Andriamanitra de sakafo ny tenin'Andriamanitra de tsy teny toerina tsy teny kianina fa teny sakafo mamelola ny aina satria Jesoa lay teny tonga nofo ka eo am-pianona ny tenin'Andriamanitra isika eo am-pamakina ny tenin'Andriamanitra isika ary eo am-pamakina tony Ezekely tony de mahatsiaro hoe teny fiainana ny faminaniana Ezekela ka mamerina atsika eo amin'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra ho very isika raha mafimafy ny faminaniana tenen'ny Ezekela de zao tsy tian'Andriamanitra ho very isika raha mafimafy ny toriteny sy ny fampianarana de zao tian'Andriamanitra ho masina ary tsy tian'Andriamanitra ho very isika no zany rehefa ko malala aza ny mpitoriteny na ny mpampianatra no ankalaina tahaka ny nankalan'ny Jiosy Ezekela na andeha hitady hitety fiangonana sy hitety fikambanana hiainy toriteny sy fampianarana mifanitsy am'izay mahafinaritra ny sofina isika fa ekeo ny tsy fahatanterahana raisolay Jesoa velona ao am-ponao de zao manitsy anao amin'ny lalana marina izy ny afatra matanjaka Ezekela mpaminany de zao be famindram-po Andriamanitra tsy ny mahafaty mahamaika an'Andriamanitra tsy ny mahafaty ny mpanota na ny amon'ny mpanota na nijery ny mpanota ho faty ao anatin'ny ditrany na ny fahotany fa ny mamonjy ny olona ny mahamaika an'Andriamanitra
ny verena ny mpanota ao amin'andriamanitra ny mamaika an'andriamanitra ho zandriavako malala na mafimafy aza ny faminaniana ezekely eto milaza fa tsy maintsy ho tanteraka ny sitrapon'andriamanitra de zao tsy maintsy ho tanteraka ny sitrapon'andriamanitra fa aoka ilay sitrapon'andriamanitra mahatsaranao no tanteraka satria ianao mino an' jesosy satria ianao efa mibebaka satria ianao efa ny tompo de tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'andriamanitra de le tenin'andriamanitra miteny aminao tamin'ny alalan'i jesosy manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ao adidiko ihany alao ery ara ankino amin'andriamanitra ny fiainanao fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'andriamanitra fa tanteraka manahoana moa ataovy ilay tenin'andriamanitra tsara ao am' jesosy inoy jesosy dia tsy ilay andriamanitra tezitra ny mahatanteraka ny teniny aminao fa ilay andriamanitra fitiavana lay nanatsotra ny tanany le te hitonanao hiverinao aminy le te hitanao sambatra amin'ny fanarahana ny Kristy te hitanao velonao mba ny fahasoavan'i Jesosy ho aminao aniny fiadanany tompo amen ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ny teninao de mahatanteraka izay tianao ampanaovina azy tsy miverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny asa ampanaovinao azy de mamerina na eo aminao andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zanakao misaotra tompo fa fantatra efa sary-piaro amin'ny teninao ianao satria ny teninao midika asa ny teninao midika fandaharam-piainana sy fifaliana ho anay de vangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fonay tompo aizanay miaino sy mampiatra ny teninao ary avao izy isan'andro ny fanoratenanay ao am' Jesosy zanakao saotra tomponony amin'ity faminaniana ezekely ampaminany ity manantotrantotra aminay fa ho anay ny teninao ankehitriny ny teninao marina ny teninao tsy azo vazovazina ny fahatanterahan'ny teninao de ataovy manana finoana sy fahatokiana fa andriamanitra tia anay ianao ary mahatanteraka ny sitraponao ahasambatra anay mamelany elokay amin'ny tsy fahatanterahanay mamindra fo aminay amin'ny ditra anay mamelany elokay amin'ny amafisaponay fa tehirizo izay tompo ho zanaka-manoanao miaino ny anatrao ary mandala ny sitraponao na eo amin'ny tokantranonay na eo amin'ny piraitanindrazana aminay amin'ny toerana rehetra izay misy anay na aiza na iza amin'ny anaranao Jesosy amen